Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay avy atao fiangonana Kristy Ambasy Madagasikara anio ny asabotsy 17 ny volana Jona taona 2024 izao. Ampifaliana foana mizarana anareo ny rhapsodie fahamarinana izay nosoratan'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Chris Oyakhilome izay folompanorina ny fiangonana Kristy Ambasy maneran-tany. Manasanao ary hiaino hatramin'ny farany. Ny lohahevitra ny rhapsodie antsika anio dia hoe ny herin'ny fahitana sy ny fakana sary an-tsaina. Amen. Ten'Andriamanitra eto dia nalaina tao amin'ny Genesis 3:7-30 vaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Ary Jakoba nakatsora-kazo maro tamin'ny hazo popola maitso sy tamin'ny hazo lozy sy tamin'ny hazo platana ka nataony ofy vandana ireny isehon'ny fotsy izay teo amin'ny tsora-kazo. Amen. Ny famelabelaran'Andriamanitra dia toy izao. Ny tantaran'i Jakoba ao amin'ny Genesis 3:30 sy 1:30 dia tena mahavarina ny fanehoana ny herin'ny fahitana sy ny fakana sary an-tsaina. Rehefa nanaiky asa tao amin'ny Labany Jakoba dia nampanantenaina fa omby no karamany. Kanefa dia novain'ny Labana matetika izany ary namitaka ny Jakoba izy. Fa Jakoba kosa namadika ny trangan-javatra tamin'ny fahendren'Andriamanitra sy ny paikady famoronana. Ary Jakoba nakatsora-kazo maro tamin'ny hazo popola maitso sy lozy sy tamin'ny hazo platana ka nataony ofy vandana ireny. Ary dia napetrany teo anoloan'ny tavin-drano ireny. Dia tavin-drano izay nalehan'ondry amanosy isotro rano ireny tsora-kazo ireny. Rehefa nikambana teo anoloan'ny tsora-kazo ireo biby dia niteraka araka izay nireny Jakoba. Tsy nila tsora-kazo intsony Jakoba taty aoriana. Nosarainy ny zanak'ondry sy Sada ary Mara ka napetrany teo anoloan'ny ondry matanjaka. Nataony izany mba amorona fahitana ho an'ny andehan'ondry ary niteraka araka izay hitany izy ireo. Ny teknikan'i Jakoba dia ny fanehoana ny famoronana amin'ny herin'ny fahitana. Nampiasa ny fahaizany maka sary an-tsaina izy mba ahazoana vokatra. Rehefa nikambana ireo ondry matanjaka ireo dia napetraka Jakoba teo anoloan'ny masony ireo tsora-kazo ireo mba ahazoana antoka fa hiteraka taranaka matanjaka sy araka izay ireny izy ireo. Raha osa kosa ny ondry amanosy dia tsy nampiasa tsora-kazo izy ka ny malemy rehetra no anlabana. Rehefa nandeha ny fotoana dia ny natanjaka sy ny amaro ny andehan'ondry amanosy ny Jakoba raha nalemy ny anlabana. Fanambarana avy tamin'Andriamanitra no nahatonga ny fahombiazan'i Jakoba. Hitany tao amin'ny nofy fa Sadika sy Mara ary Sada ny ondry lahy nikambana tamin'ny ondry vavy. Nanamafy io fahitany io ny anjely nanao hoe atopato ny masonao ka jereo fa Sadika sy Mara ary Sada avokoa ny lahy rehetra izay nikambana amin'ny ondry vavy sy osy vavy. Zany hitantsika ao amin'ny Genesis 3:30-12. Tena zava-dehibe tokoa zany. Afaka mamorona ny ho avy izay irenao ianao amin'ny fifatohana amin'izay tianao ho hita.